أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنا مناتني أرعاب وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM émission islamique spécial Ramadan no arahintsika amin'ity androany ity. Androany dia andro fahaenina ao anatin'izany fandaharana zany. Ka raha ohatra ka omaly nakatsika loha hevitra hoe ireo zavatra zay tokony ataon'ny mpino islam mandritra ny volana Ramadan mba hampitombo avoeny ny valisoa sy ny fahasoavana azony mandritra n'izany volana Ramadan zany, dia amin'ity androany kosa tsika aka ny mifanohitra amin'izany ireo zavatra zay tokony ho alaveriny mpino islam mandritra n'izany fifehezana zany mba tsy ampihena ny fahasoavana zay azony eo anatreny Allah. Marina fa tsy manimba ny fifehezana ny fanaovana an'ireto zavatra zay ho tany saintsika reto, saingy mampihena tena mampihena ary mety tsy azahoanao fahasoavana mihitsy aza ny fifehezana izay ataonao raha sendra manao anireto zavatra manaraka ireto ianao. Voalohany amin'izany dia istimaul aghnia, ny fienonao ira diso tafahoatra indrindra amin'ny atoandron'izany volana Ramadan izany. Raha lasana bavy anatin'ny finoana islam efa nisy fotoana ny resantsika fa ny fiainonao ira diso tafahoatra eo amin'ny fiainanao dia mamono an'izany fonao zany. Mamono amin'ny fomba ahoana? Mamono lasa tsy mahatsiaro ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala fa very amin'ny fiainana eto ambony taninao, variana amin'ny zavatra zay mandalo eto ambony tany, hanika ny fonao mihidy manoloana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tsy vitan'izany fa manala ireo karazana baraka, ireo fahasoavana zay tokony hiditra ao an-tokantranonao ny fiainonao ira, satria misy matsy amintsika manomboka amin'ny maraina, atoandro, hariva, alina efa fiainany ray manontolo izany fiainonana zany ira zany. Nefa raha mpino islam anao dia tokony Qur'an na ny boky masina Qur'an no vakinao, henonao raha ohatra ka tsy mahavita mamaky ianao, na ihany koa ianao farafaratsy mandefa reny kasida na anashid maro samihafa reny no mba solonao an'izany fahazaranao mihaino ny ira zany, satria zany dia mampihena ny fahasoavana ho azonao amin'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan izany. Ny teboka faharoa dia al-ghiba wan-namima, ny fosafosa sy ny tatidresaka maro samihafa zay ataony zanak'olombelona anankiray amin'ny fotoana izy mifehivava. Ny tatidresaka sy ny fifosana dia voarara ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fotoana rehetra, na ao anatin'ny volana Ramadan na tsy ao anatin'ny volana Ramadan dia voarara izany zavatra izany. Indrindrandrindra moa ao anatin'izany volana Ramadan zany dia mety hampihena na tsy hampisy mihitsy ny fahasoavana azonao eo amin'ny pantetrana zany fifehezana zany. Zereo ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadis manao hoe laisa siyamu min al-akli wa shurb innama siyamu min al-lahwi wa rafth. Tena marina hozy izy fa tsy ny fifehezanao na ny fanambelanao ny sakafo sy ny zava-pisotronao no antsoina hoe mifehy, fa ny fanambelanao ny tatidresaka sy ny fosafosa na teny mety mampiady ny atsy amin'ny eroa. Zany rehetrarehetra zany zay le teny mpaminany, io no tena ifehezantsika fa tsy le fanambelanao sakafo sy ny zava-pisotronao ihany. Fa iza sabaka ahadun au jahala alayka fakul inni swaim inni swaim. Ka raha ohatra misy ny olona anankiray mila vanina, mitady vanina aminao, te hiady aminao, te hanakorontana ny fiainanao, dia ny valiteninao aminazy hoe za mifehy, za dia mifehy, ka tsy miditra ao anatin'izany adiady zany. Zay no nampianariny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ka hiatao lavitra indrindrandrindra moa eto songaina manokana ireo vehivavy zany, rehefa matetika tafavory izy ireo dia matetika miditra ao anatin'izay zavatra zay, nefa io dia voararany finoana islamo na ao anatin'ny volana Ramadan na tsy ao anatin'izany volana Ramadan. Mbola niteny ihany koa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadis manao hoe man lam yada qawla zur wala amalu bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu
wa sharabahu. Nizaniza aminareo tsy nanambela na tsy nisitaka na tsy niala ny fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra diso, zany hoe fanendrikendrehana mijoro vavolombelona anao fa hoe nahita zavatra anankiray nataon'ny olona nefa tsy nataon'ny olona zany, manendrikendrika azy anao amin'ny zavatra zay wala amalu bihi, sy ny asa zay mitovitovy amin'izany, fa laysa lillahi haja fi ayada ta'amahu wa sharab. De tsy misy dikany na tsy misy ilevany Allah subhanahu wa ta'ala ny fanapetrahanao na ny fiatanao ny sakafonao sy ny zava-pisotronao, satria amin'izay fotoana zay tsy ho isy mihitsy valisoa azonao eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala, efa simbatinao tao anatin'izany tatidresaka, tao anatin'izany fosafosa, tao anatin'ny fijoroana vavolombelona ardiso, tao anatin'ny fanendrikendrehana ny olona ny fifehezana sy ny valisoa zay nataonao nandritran'izany fifehezana izany. Ka aoka tsika rehetra isitaka ao anatin'izany fahazarana ratsy izany, ka tokony ialany olona rehetra. Ny manaraka an'izany dia al-qubla, zany hoe ny fanoroanao vadinao raha ohatra ka tsy vitanao mitazona ny tenanao amin'izay fotoana zay. Marina raha lasana bavy anatin'ny finoana islam, fa eo ampanaovana fifehezana dia azonao tsara ny manoroka ny vadinao, saingy ho an'olona izay mahatazo tena izany manao an'izany zavatra zany, satria hita ary mitantara imamantsika Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ipaminany sallallahu alayhi wa sallam, na dia eo ampanaovana an'izany fifehezana zany dia manoroka ahy hozy izy fa izy olona zay mahatazo tena indrindra amin'ny fakapanahy. Ka ho an'olona anankiray zay mety tsy mahatazo tena amin'izany fakapanahy zany, rehefa ao an-trano izy ka mahita amin'ny vadiny ka miala lavitra izy mba tsy hanao an'izany, so de tafiditra na voasarika amin'izany firaisana ranofo amin'ny atoandro ny volana Ramadan, nefa ny sazy azonao amin'izany dia ny andro ray solonao 2 volana tsy ankato amin'izay fotoana zay, ka aokanao manalavitra an'izany raha ohatra ka tsy mahatazo tenanao amin'izay fotoana izay. Ny teboka manaraka dia mushahadatu al-aflam al-ibahia, ny fijerevanao ireo karazana filma na ihany koa horonan-tsary zay mety mampiakatra ny filanao na ihany koa mety manintona anao hanao ireo zavatra zay tsy manjary na ihany koa mitondra makany amin'ny fakapanahy. Zany dia tokony ialan'ny olona, satria mety hanaonao fahatany ianao rehefa vita izay zavatra zay, na ihany koa mety hampirisikanao na zavatra, ary zany dia mampihena, tena mampihena ny fahasoavana azonao eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fijerevana ireo filma zay mety tsy azahoana tombotsoa eo amin'ny fiainanao, dia tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny teboka manaraka dia ny torimaso diso tafahoatra amin'ny atoandron'izany volana Ramadan. Ekena fa reraka isika amin'ny alina, reraka tsika mamaky Qur'an, reraka tsika teo ampanaovana an'izany fifehezana zany, reraka tsika tamin'ny fiainantsika andavanandro mandritra ny fifehezana. Saingy ny torimaso diso tafahoatra, misy ny sasany manomboka amin'ny maraina matory tsy mifoha izy raha tsy mialoha kely ny isakafoana amin'ny hariva. Amin'izay fotoana zay dia mety ny fifehezanao tsy tapaka amin'ny fifehezanao, saingy le valisoa azonao eo anatrehany Allah mihena ary kely zany eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Farany raha lasana bavy anatin'ny finoana islam dia al-israf, ny fandandaniam-pona mandritra ny vanim-potoana ny Ramadan. Ny fandandaniam-pona dia na tsy ao anatin'ny volana Ramadan dia voarara izany, satria nahoana tompo Allah mihitsy efa niteny manao hoe wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, mihinana ianareo, misakafoana ianareo ary aza mandanindany foana, fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala tena tsy mity ary makahala ny olona izay mpandanindany foana. Ary mbola miteny izy amin'ny andiateny masina manao hoe andiateny masina hafa, miteny manao hoe innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, ireo mpandanindany foana dia nampitovoiny Allah ho toy ny raha lany ireo devoly miaina ety ambony tany. Ka ninona ny zavatra zay ataonao dia tsy tokony andanindany foana. Ny volana Ramadan nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba tokony ahaizantsika mitsitsy, ahaizantsika mandamina ny vola miditra sy mivoaka ao anatin'ny tokantranontsika, satria ny volana Ramadan nampianatra ny fiainantsika iray manontolo, ka tafiditra ao anatin'izany ireo dépenses na ireo vola mivoaka sy ny vola miditra hainao tokony mivoaka ao anatin'ny volana Ramadan ianao, dia maromaro ny vola miditra fa tsy nivoaka amin'izay fotoana izay. Zay no afatry ny finoana islam
ny volana Ramadan mampianatra antsika mamey tena antsika, mampianatra antsika mamey ny fijerintsika, mampianatra antsika mamey ny fiainantsika iray manontolo ary mifehy avokoa ny vatantsika iray manontolo. Zay no zavatra zay raha ataontsika zany mampiena ny valisoa azontsika, raha miataka amin'izany kosa dia mitombo avoeny ny fahasoavana izay azontsika. Ka ho antsika rehetra tokony hanaja an'izany tempoka izay notanisaintsika teo reny. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafarana zao ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.